Miarabanao ny tokantrano manaraka ny Météo amin'izao fotoana izao ny sary azo tamin'ny zana-bolana tamin'ity anio ity mahazovana ny avaratraza any amin'ny tapany atsimo atsinanana Madagascar ary mipaka miandalana ho an'ny ilany atsinanany avoatany ihany koa izany tamin'ity anio ity izay mamafy rivotra mangatsiaka kokoa ka manoloana izany dia misy fidinana misongadina ny maripana atao anatin'ny roa andro avy indrindra ho an'ny ilany atsinanany avoatany sy ny morotsiraka atsimo atsinanany nosy ny ambiny kosa indray dia mety hitoetra hatrany ny oram-baratra any amin'ny atitany avoany andrefany Madagascar sy ny tapany avaratry ny nosy mandritry ny 3 andro avy any amin'ny alakamisy kosa raha ny avoatany manokana sy ny tapany atsimo dia tombanana iverina indray ny orana tandrifondraona amin'ny tapakandro arivan'ny alakamisy izay ny fiforonana rivodoza tsy misy aloha zany atao anatin'ny 3 andro na 5 andro avy raha ny aty amin'ny ranomasimbe indiana no asina resaka mahakasika an'izay toy izao ny toetry ny androtsika ho an'ny rapisy sova maraina dia mety hisy ny orana tandrifondraona mba tsy soa ny any analanjorofo sy atsinanana ary mety hitatra hatrany amin'ny faritry vatovavy izany ho an'ny tapany avaratra andrefana ihany koa dia miandry na mety mbola ahitana orana tandrifondraona amin'ny maraina ny aorinany izay moa dia misava ihany zay ary mety andraona mitsitokotoko amin'ny akapobeny toy ny any amin'ny faritra sisa izay tombanana homaina ny andro ho an'ny rapiso tolakandro dia misy hatrany orana any amin'ny faritry melaky ary mety hoaraina kotroka ihany koa zay ho an'ny tapany avaratry Madagascar faritry dianasa vasy ny tapany avaratry ny faritry sofia ny ilany atsinanany avoatany sy ny tany atsinanany nosy kosa indray dia mandraona ny andro ho an'ny rapiso ny takariva mety misy ny heriandro any amin'ny faritra laotra mangoro iny ny ambiny kosa dia maina tanteraka raha ny maripana vinavina amin'izay rapitso izay dia manodidina mety ho tafidina hatrany amin'ny 1.20 degré celsius ny maripana ho an'ny avoatany ary 20 ka hatramin'ny 13 degré celsius kosa ho an'ny morotsiraka atsinanana mahatratra 17 degré celsius zany ho an'ny tapany avaratra andrefany nosy ny andro ny alarobia dia misy hatrany orana tandrifondraona any amin'ny faritra avoany andrefany Madagascar sy ny tapany avaratry Madagascar iny andrasana ihany koa ny orana malefaka na endrika tandrifondraona indraindray ho an'ny faritra atsinanana sy ny distrikany taolanaro ny ambiny dia mety homaina hatrany aloha ny andro amin'ny akapobeny raha ny maripana voavinavina amin'izay andro ny alarobia zay 13 ka hatramin'ny 15 ho an'ny avoatany ary 17 ka hatramin'ny 13 degré celsius hatrany ho an'ny morotsiraka atsinanana mety ho tafiakatra hatramin'ny 17 degré celsius zay any amin'ny tapany avaratra andrefany Madagascar iny ny toetry ny androtsika ho an'ny alakamisy miverina ny orana ho an'ny avoatany zay mety ho aray kotroka torak'izay koa ny faritry menabe mitatra ho an'ny faritry fitovinany sy ny faritra atsimo atsinanana ihany koa izay orana tandrifondraona mety ho aray kotroka izay misy ny orana tandrifondraona ho an'ny faritra atsinanana analanjorofo any amin'ny distrika Nantalary ny manakaiky Anambanja sy Ambilibe zay mety ho arahina kotroka hatrany amin'ny tapakandro ariva ny maripana ho vinavina amin'izay andro ny alakamisy izay mety ho tafiakatra hatramin'ny 17 degré celsius ny vinavinan'ny maripana ho an'ny eto amin'ny avoatany ary 17 degré celsius kosa ny ambony indrindra mitoetra hatrany any amin'ny tapany avaratra andrefany Madagascar iny dia izay indray ary ny météo tamin'ny tian'io tia raha pesindray fotoana manaraka veloma tompoko